Faly miaraba tokolasy topo avy anatin'ity fandarina zany malaza ity. Misy amboaravoarana rahampirnena amin'izao fotoan'izao satria eny amin'ny ACC ny baolina, eny amin'ny ACC ny mason'ny mpanara-baovao, eny amin'ny ACC no ifatohan'ny sainy rehetra, manoloana indrindra ny requête izay napetraky ny ACDDD na ny filan-kevitra ambony momba ny demokrasia sy fiarovana ny tany tandalàna ho an'ny fanapahan-kevitra ihany koa izay niraisin'ireo solombavambahoaka miisa na mahery ny 13 nandefa requête teny anivon'ny ACDDD ary ny ACDDD indray no naka fotoam-pivoriana na ahafahana namoaka délibération mba hahatonga ny fametrahana requête eny anivon'izany ACC zany na ny fitsarana avo momba ny lalam-pandroenana. Ao amin'ny andininy fa 770 ny lalam-pandroenana dia mazava tsara fa ny lehibe n'androm-panjakana na ny ampaha-efatry ny mpikambana ao amin'ny iray amin'ireo antenimena rotota na ny ratsy mangaika ao amin'ny vonim-bahoaka paritra Itsinjaram-pahefana na ny filan-kevitra ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tandalàna dia afaka mandroso rijateny miendrika lalàna na fitsipika ary koa izay rehetra anton-javatra tafiditra amin'ny fahefana fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana mba ho hamarinina ny fifanarahany amin'ny lalam-panorenana. Dia nampiasa izany andiny fa 770 izany ny ACDD mba hanontany ny ACC amin'ny anton-javatra izay nitranga momba ny fitsim-pahapitokisana teny amin'ny antenimera-pirenena Tsimbazaza ny 7 ny volana Desambra 2024 lasa teo. Fantatsika ny trangan-javatra tamin'izany satria ny nina nampitsarina ilay fitsim-pahapitokisana na dia efa tafiditra tao anatin'ny fanarahan-dalàna sy fampidirana ilay rijateny fitsim-pahapitokisana satria document moa misy rijateny mifandraika amin'izany ary misy filazana ny antonantony sy momba izany fitsim-pahapitokisana izany dia efa tafiditra ho isika teo anivon'ny Biraon'ny antenimera-pirenena izany ary efa tonga teny anivon'ny Prime Ministre na ny primature ihany koa nampahafantarana notifiena an'ilay voakasika ilay fitsim-pahapitokisana dia ny Prime Ministre sy ny gouvernemanta amin'ny ankapobeny. Ny nina nampitsarina iny ary tsaroany rehetra tsara andro alina dia nisy ny fivoriana izay nitanterahana teny amin'ny arena ary voatondro tao anatin'izany fa ny filohan'ny repoblika ny tao anatin'izany fivoriana izany ary nampanatsoana ireo solombavambahoaka ary tao anatin'izany fampiantsoana izany ny filohan'ny antenimera-pirenena. Nisy minisitra vitsivitsy nanatrika izany nivoaka tamina loharanom-baovao izany resantsika izany. Dia nisy ihany koa ny taratasy izay navoaka an'ireo mpikambana vitsivitsy ao amin'ny birao maharitra ny antenimera-pirenena, mpikambana vitsivitsy hoy isika fa tsy ny birao maharitra akoriny izay nilaza atao anatin'izany fanambarana izany ho nampitsahatra an'ilay fitsim-pahapitokisana na motion de censure. Io fanambarana io izay misy roa no nalefa eny anivon'ny ACDDD ary ny ACDDD indray nandefa azy eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana mba hanontaniana ny hevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana raha mifanaraka amin'ny lalam-pandroenana izany fihetsika izany, indrindra arak'izay voalaza amin'ny andininy fa 770 satria misy fitsabahan'ny filohan'ny repoblika ity resaka fitsim-pahapitokisana ity izay nambarantsika teo fa nampiantso izy ireo solombavambahoaka teny amin'ny arena Ivandry foibe ny TGV sy ny IRD rahateo. Andininy fa 770 amin'ny lalam-pandroenana dia miresaka mazava tsara ny amin'ny hoe ny asan'ny filohan'ny repoblika dia tsy azo ampirafesina amina asa mpanjakana na voafidim-bahoaka, asa mandraraha hafa, asa ao anatin'ny antoko politika na vondrona politika na fikambanana ary fisahanana andraikitra eo anivon'ny fikambanana mpivavahana. Mazava tsara zany raha toka voaboasantsika. Ravakiny amin'ny teny français dia hoe les fonctions de président de la République sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle, toute activité au sein d'un parti politique, d'un groupement politique ou d'une association et de l'exercice de responsabilité au sein d'une institution religieuse. Io ny nambaran'ny andininy fa 770 ao anatin'ny lalam-pandroenana. Ny fihetsika izay niantsoana tamina foibe toerana anankiray ary nampitsarana izany fitsim-pahapitokisana izany dia manitsaka lalam-pandroenana.
ny filohan'ny repoblikaina teo dia tsy manana antony tokony hifandraisana ny solombavamboaka raha tsy amin'ny alalan'ny hafatra izany, ary ny fotoana iny de tao anatin'ny fotoam-piasana fivoriana ara-potoana ny solombavamboaka, lalàna daholo no mametra izany. Na teo amin'izay endrika fampitsaran'izay tamin'ny alalan'ny fanambarana zay nataon'ireo sasasasany tao Ambohidramaritra, ary tamin'ny fihetsika nataon'ny filohan'ny repoblika nampitsahatra iny fitsim-pahapitokisana iny dia samy lalàna avokoa no miresaka izany, ary heveriny rehetra mpanara-baovao, mpanao fandalinana, mpahay lalàna fa tsy fanaraka amin'ny lalam-pandrenana ary nanitsaka lalam-pandrenana mazava ho azy. Kanefa rehefa miresaka lalam-pandrenana antsika, ny ambaran'ny lalàna dia ny eo anivo ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana no mpiambina izany lalam-pandrenana izany. Arak'izany tsy maintsy anontaniana ny hevitr'izy ireo mikasika indrindra amin'ity zava-boalaza ny lalam-pandrenana 1970 ny amin'ny fitsabahan'ny filohan'ny repoblika ety. Ka tamin'ity raiko eto izay nalefa ny ACDD ety na ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana dia efa nampidirina izy ireo ny amin'ny hoe misy izay tsy fanajana lalam-pandrenana nataon'ny filohan'ny repoblika izay, ka nitakiana izy ireo ny ampitsarana ny filohan'ny repoblika amin'ny asany. De voasoratra zany ato amin'ny 1970 andalana faharoa mivaky toy izao: izay rehetra fandikana ireo fepetra voalaza n'ity andininy ity, zany hoe lay nivakitsika teo aloha zany, vao maro ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana dia zary ho antony amin'ny tsy fahafahana miasa tanteraka ho an'ny filohan'ny repoblika. Dikatsika indray zany ny amin'ny hoe toute violation des dispositions du présent article constaté par la haute cour constitutionnelle constitue un motif d'empêchement définitif du président de la République. Rehefa voamarina zany eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana, ny fitsabahana andraikitra ary ny tsy fanarahana lalam-pandrenana zay nataony teo anivon'ny antenimieram-pirenena, eny nataon'ny filohan'ny repoblika, dia azo atsahatra amin'ny asany tanteraka izy arak'izay voalaza n'ity 1970 ity. Tonga amin'ilay hoe empêchement définitif dia ny ACC no manambara izany. Resaka lalàna zany ary no ezahantsika ny tondrana izany tao anatin'ity fanadihadiana ity mba hahatonga ny rehetra manana lafim-baovao mitovy na même niveau d'information, mba ahafahany rehetra ihany koa mifampizara vaovao eny anivon'ny fiarahamonina rehetrarehetra misy azy any, ka tsy ho tompotra miona arak'izay tena tsy ho tompotra miona amin'ny vaovao marina, fa tsy ho tompotra miona amin'ny vaovao amboamboarina makeny anivon'ny daholobe. Rahantsika zany fa eny Ambohitany ny sain'ny mpanara-baovao. Amin'ity indray mitoraka ity dia andrasany rehetra ny amin'ny hoe azo raisina ary mitombona lay fangatahana. Azo raisina ary voamarina fa nanitsaka lalam-pandrenana ihany koa ny antenimieram-pirenena kiambana vitsivitsy ary ny filoham-pirenena, ka azo amarinina ny sin'izay hoe tsy fahafahana miasa tanteraka ho an'ny filoha repoblika izany. Izany no andrasana, fa tsy ho tolay litany teo aloha ny hoe azo raisina fa tsy mitombona. Efa voambolana tsy tokony ampiasaina zany, ary efa nambarany teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana raha teo, fa raha manahirana zany de hitady voambolana hafa izy ireo. Eny tokoa betsaka ireo fitoriana natao teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana teo aloha, kanefa nanamaloka ny asan'izany fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana zany ny voambolana azo raisina fa tsy mitombona. Nanamaloka ny asan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ihany koa ny fahamarinan'ny ady-hevitra momba ny fantsahana lalam-pandrenana nataon'ny filohan'ny repoblika teo aloha, kanefa dia nomena an'ilay pacte de responsabilité zay tsy ao anatin'ny lalam-pandrenana mba hiasana indray ary ahafahana manao fandaminana politika vaovao. Fa nanamaloka ny asan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana teo aloha ary fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana amin'izao fotoana izao ny fanamariana ny amin'ny ara-dalàna ny gouvernoura. Kanefa ny rehetra de samy malala fa tsy ara-dalàna zany, sy ny amin'ny fijerena ny endriny ny raharaha, ka mba handavana ny dossier tsy hamakina ny votoatiny dia any amin'ny forme na ny endriny no idirany fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana dia irrecevable ny fitoriana tonga eny anivony zany fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izany. Fa indrindrehetra dia tsy iverenany zany intsony, fa tena ahy tsara araky ny lalam-pandrenana zay nomeny lalàna azy ary mamana-pahaizana momba ny lalam-pandrenana azy ireo mpitsara eny Ambohità.
ary zao zavatra ao mitranga tsy tokony no tonga tam'izao raha tsy nisy ny famatorany teo anivon'ny gouvernement tamin'ny filohan'ny repoblika, ary ny filohan'ny repoblika no niazakazaka nampangina ity motion de censure ity. Tsy tokony avokitika amin'ny filohan'ny repoblika mihitsy izany fitsim-pahapitikisana zany, satria ny fitsim-pahapitikisana dia fahefan'ny antenimieram-pirenena manoloana ny gouvernemanta, zany hoe ny prime ministre sy ireo ministre. Saingy tafiditra amin'ny filohan'ny repoblika satria nijabaka ny tsy fijabaka ary niditra tamin'ny fampitsarana izany motion de censure izany naka parti tetỳ anivon'ny gouvernemanta, fa tsy nijery kory ny tena andraikitry ny antenimieram-pirenena ary niapanga ireo solombambaoko mpamadika azy ary nitetika ny anongana azy ho ny feo voizina tamin'izany fotoana andro zany. Ka nanjo vidina lafo izy amin'izao fotoana izao satria ny fahatorany gouvernemanta ao anatin'izay tsy fanarahan-dalàna zay ny filohan'ny repoblika ka tonga hatrany amin'le hoe empêchement définitif tadiavin'ny solombambaoka nametraka an'ilay fitoriana teny amin'ny ACDDD sy ny fitoriana ny entin'ny ACDDD na ny rekety zay nampidiriny ny ACDDD eny anivon'ny ACC zany. Kofehy, tena kofehy kely araka ny fambarantsika matetitetika no mitazona ity fanjakana ity. Kofehy kely sisa izany no mitazona ianko an'Andriamatoa Iany Rajoelina eo amin'ny sezana. 6 volana tsy ahatongava ny fifidianana filohan'ny repoblika no hitrangany zao raharaha izao. Aza verina fa vokatry ny fitsim-pahapitikisana zay tsy nentin'ny va no nahatonga ny fahatsoam-panantenana ireo solombambaoka maro ihany koa raha mijery ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Sy ny hoe fampanginam-bava fanam-pehmpona nataony teo anivon'ny mpanatanteraka ho an'ny androm-panjakana mpanao lalàna zay maro anisa zay eo ambany fifehezany reto mpanatanteraka ireto. Ka tsy mbola nentin'ny valiny zany antony nahatonga Andriamatoa Kristina Razanamahasoa niteny masika ary nivantana tamin'ny filohan'ny repoblika tany Fianarantsoa. Antony mahatonga ny solombambaoka nanalalava José Irene nilaza fa voafitaka diso fanantenana ary mahatsiaro ho tsy misy ray aman-dreny zany faritry Sofia izany amin'izao fitondram-panjakana zao, izy zay solombambaoka IRD no mitantara ny zava-misy siainany ao anatin'ny faritra misy azy. Zany zava-misy ary ialany maro anisa, ialany ireo solombambaoka IRD, ialany ireo ben'ny tanàna samihafa eny anivon'ny commune eny raha ny vaovao samihafa hoentsika, ary efa mitady lalana ireo ben'ny tanàna ireo solombambaoka satria tsy mahatokontsony zao fitondram-panjakana zao ary leo nitsindry ny fitaka atao amin'izy ireo. Ambivotra hoy isika ary ny ACC sisa no andrasana amaly hoeny na tsy ary apiatra ny lalam-panorenana an'izay nandika an'izany lalam-panorenana izany. Raha tena matotra amin'ny asany, raha tena mijoro ray aman-dreny, raha tena mpiambina ny lalam-panorenana ny ACC ary mijery zay tombotsom-bahoaka izay de veritsika hoy isika fa tsy hanaiky fanerenana pression politique, tsy hanaiky fironana politika ary tsy hanaiky ihany koa zay mety ho fandrebirebena ankolakany ambadika any ka handifotra indray ny lalàna tokony ampiarina eo anatrehan'ny fandikan-dalàna mibaribary hita maso ary miopampana sy miverimberina ataon'ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana tareny amin'izao fotoana izao. Eo ampiandrasana ny fanapahan-kevitry ny ACC de verina fa betsaka ireo faneho-kevitra ary betsaka ihany koa ireo mpahay lalàna indrindra mpahay lalàna mpanorenana hiteny tsy hanambarany heviny manoloana izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Tsy ho tara amin'izany ihany koa fa everitsika fa manana ny fomba fijeriny ireo mpanao politika zay miaina ny zava-misy ankehitriny ary mba maniry ny hilaminany ity firenena ity ary hampiarana izany lalàna izany araky ny tokony ho izy. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompolahy, makatelina tompovavy.